Mahafeny tontolona resaka aviation zany hoe mpamnamory fiaramanidina zany re matora dora-paravelona ampy anadiovana any Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny tontolona aviation ve ny fanalana ny ministra mpianjany ve resaka fitanterana zany. Resaka aviation moa ny resahantsika eto zany hoe misy lalàna zany, misy ny atao hoe réglementation aérienne, le fanontaniana hoe ampy andiovana ve ngeza be reny sehatra reny mba farafaratsiny aloha zany efa nisany iny mba azo lazaina hoe fandraisana andraikitra zay ny azo ilazana azy, tsy hiditra lalina be satria sao de lasa politika be le izy fa hiezaka ny anao azy teknika kokoa. Itsika eto Madagasikara dia manana ny atao hoe aviation civile de Madagasikara, ohatrany efa niteny ny talety generalin'izay eo ambany fiahin'ny ministèran'ny transport ary tsika koa dia mpikambana amin'ny atao hoe IATA misy ny fikambanan'ireo fikambanan'ny Air Transport Association dia itsika ihany koa manana ny ACMI aviation civile international dia ny matriculation reny na numéro reny ny tsika zao 5R na hoe 5 Romeo dia efa samy manana ny azy ny firenena tsirairay azy efa voazara ao anatin'le hoe OACI na ny hoe organisation aviation civile internationale. Ny frantsay zao manana izy ny AF, ny zareo sud-africaine manana izy n'le ZS na le hoe Zulu Sierra, dia ny américaine misy an'iny N iny novembre iny dia efa samy manana ny azy. Numéro anankiray zany dia ekeniny hatrany amin'ny ministera, ekeniny hatrany amin'ny faratapany zany fisin'le izy. Dia aleo tena ataontsika resaka réglementation aérienne no fomba hamalina azy satria raha vao mivilana ankoatray dia tena tonga dia famaliana politika no mety andraisan'ny tsirairay azy. Ny tsika zany miezaka mizara ny hoe reto ny andraikitra ohatran'ny fiara io manana ny numéro de série, manana ny numéro de chassis, dia reny tsy hita fa any anatiny any fa ny hitan'ny olona ety ivelany dia le plakina numéro ana tomobile. Raha ohatra zao ka miresaka tsika ny Boeing hoe 777 ER dia misy karazany maro ny Boeing reny dia hita foana zany rehefa manao plan de vol. Raha eto Madagasikara zao dia ny asekinany misehatra azy, misy ny atao hoe plan de vol écrit milohan'ny anodinana no manao plan de vol. Voafaritra mazava ao anatin'ny plan de vol ny type d'avion, karazan'le aéroplane, ny matriculation indrindraindrindra ary ny toerana iaingany dia ny toerana tongavany dia ny toerana tsy maintsy misy ho ana langue portée ohatran'ireny ny atao hoe aérodrome de dégagement. Dia efa voakajy daholo zany ny quantité minimale de carburant à embarquer, zay le hoe cumine filaza azy efa voafaritra daholo satria mety misy ny aérodrome de dégagement 1, mety misy ihany koa ny aérodrome de dégagement 2 dia efa voakajy daholo reny. En l'air itsika zao dia manana ny hoe ivaty toro 118.7 MHz izay dia avy eo vao miainga kely an'io aeroplanio miditra re train reny misy ny roulette de nœud moa le hitantsika ty aloha reny dia train principal le hitantsika ato aoriana dia rehefa tafiditra reny dia mivadika amin'ny tana contrôle sur 126.7 MHz ny communication radio. Dia eo amin'ny communication radio dia miverina indray le hoe avion manana immatriculation zao vient de décoller à Ivato ohatra, destination Arianane aka zay ny avinay altitude ohatrany hoe 105 na 100
altitude matetika moa reny avion lehibe reny a de qualifié foana reny avion reny hoe afaka manao a vol aux instruments na hoe instrument flight rules na avion IFR de matetika ny IFR ny lalàna tsy hoe matetika fa zay mihitsy ny lalàna dia mifarana zéro nazy ny niveau hoe niveau 120 niveau 180 niveau 140 ho an'ny VFR izy na ny hoe vol à vue na hoe visual flight rules de mifarana amin'ny 5 hoe niveau 75 niveau 95 niveau 105 zay fandaminana satria ao anatin'io ataontsika hoe globe io misy hoe 0 degré hatramin'ny hoe 360 degré de nizaraina roa izy io 0 degré hatrany amin'ny 179 degré ao anatin'le compartmentika zany de ino natao hoe 1 de manomboka eo amin'ny 180 degré mandrapatonga amin'ny 359 degré ino natao hoe 2 de efa mitsinjara tsara zany mba ialana amin'ny fifandonana eny ambony abakabaka eny. Raha lay laharana 5 Romeo marque avy eto Madagasikara izy io laharana avy eto Madagasikara navoakan'ny hoe aviation internationale zany azo atao ve ny mampifamadika an'io laharana io any amina firenena hafa? Raha ny tokony ho izy aloha de hoe valiko mba ho iaraha mahazo hiezaka hoe ny tomobile antsika ve zao eto ohatrany hoe TBC de ho ampiasaintsika any Paris de afaka circuler any Paris ve tsy maintsy misy accord zany matoa afaka micirculer ny avion ray kosa aloha tsy ohatrany hoe ny antsika zao eto matetika hoe rehefa mijanona elaela eto amin'ny Tananarivo raha ohatra izy ka ME avy any Majunga de avadika atao te izy eto. Ny avion ndray tsy ohatran'izay. Ny avion rehefa manana ny matriculation izy de ino ety mandendena izy andray izy satria iny misy any ambany elatrany misy ary amin'ny farany ery ao anatin'le fuselage na le vata be an'le avion iny de misy soratra de iny tsy afaka hoe hovainitsaka izay mahatsiaro de ino no amantarana azy ao anatin'le ata teo ny resahako teo ahafahan'ny commercial indrindrandrindra mi-identifier ny hoe avion avy amin'ny firenena zao ty amin'izao fotoana misy an'le hoe fikambanana international ny air transport de eo amin'ny 700 iseo zao mpikambana ao anatiny amin'izao de itsika zany tafiditra ao anatin'izay de reny raha ny tokony ho izy zany de tsy azo ovaina fa avy amin'le firenena tompony no nanome azy amina fifanarahana tsy voatery hoe ratsy tsy voatery hoe tsara fa amina fifanarahana tsy maintsy aken'ny ambaratonga pahefana ambony reny tsy tapaka fotsiny aty ambany hoe ny ACM manko ambany zany ny ACM no izy ary ambany ny ACM afaka mamoaka an'le hoe NOTAM le hoe notice to airman de hoe raha mitondra ny avion nareo zao manana immatricule zao ka misy passager ohatr' zao anatiny de tsy mahazo mipetraka aty aminay iny le NOTAM iny notifiena zany le olona hoe tsy mahazo mipetraka nareo fa le manao le matriculation tsy maintsy le firenena mihitsy zany ny tompony andraikitra avo rehetra zany tokony mahafantatra an'izy io daholo. Zany hoe tsy raharaha io amina resaka aviation fotsiny ty fa efa raharaha-pirenena mihitsy ve zany raha ity olana misy eto Madagasikara ty resaka aviation iara-tany mihitsy ny voakasika zany international le izy satria afaka somena manko reny en l'air matoa zany ny avion manana immatricule reny tafapetraka amina aéroport anankiray de azo lasaina izy hoe ara-dalàna zany any amin'ny firenena dehibe manko ny sahala amin'efa mba ny anaran'ny tena sy nandanana Israel sy tany Japon misy an'le avion isan'andro le avion de chasse iny mandehandeha eo ambony eo foana
tena hoe ny zareo ataoko hoe isaky ny 30 minutes miodina foana ka ho an'ny zareo raha avion ahiny hoe hitondra loza ho an'le fireneny ka tsy nahazo alalana hipetraka de someny intelo de vita ny fanotelony de mitifitra amin'izay zareo zany hoe tena pitehana en l'air zany matoa zany tsy misy zay fanapitehana en l'air zay hoe nitifirana teny an-danitra de efa azo lazaina zany fa misy fifanarahana tao anatin'ny tao zany ama teknisiananao ny tontolona aviation zay ihany ny firenena iraniana de anisany hoe hiaran'ny embargo avy amin'ireo firenena tandrefana tsy afaka mandeha misidina zany izy aloha ary anisany hoe voakasika tamin'izany mety ho tratran'izay ihany koa ve zany Madagasikara mandrangaranga an'izay mantsy ny réaction misy eto Madagasikara hoe mety hiarany sasitsika no ireo fandikanany lalàna eo misereresan-pirenena tontolona aviation mety inona zany no sazy ho anna firenena miray tendro amin'izay hoe firenena hiarana sazy zay eo amin'ny tontolona hoe aviation tena tsy maintsy hoe hiarany sazy tokoa raha ventsika sa tombatomba ny maro le hoe hiarany sazy tsika ary hoe sanatria hoe hiarany sazy sa hoe engany hoe hiarany sazy sa miankina amin'le fomba fijeriny tsirairay mankony izy io fa raha ohatra ka hain'ny fitondram-panjakana satria international io no manazava n'ilay izy de miankina amin'ny fanazavana ihany ny sin'ny sazy sy tsy sin'ny sazy ao anatiny zay nga mamafy azy kokoa mety ho maro ihany no tsy mahafantatra inona avy ny fepetra sy hoe antanantohatra takina vao afaka misidina ny fiaramanidina iray ndry matoa radora-paravelona mpanamory fiaramanidina teo aloha anisany aloha tsy maintsy manana ny ataontsika hoe ny carte n'iny aeroplanina iny ny spécification technique an'izy iny zany de eo ny enregistrement an'izy iny de ny matriculany de manana ny agré ve le avion afaka mandeha satria misy ny atao hoe petite visite de misy any grande visite anaovan'ny aeroplane reny hoe check-in zany taloha teto amintsika afaka nanao ihany tsika tamin'ny mbola nisy ny Air Madagascar tery amin'ny Angarabe tery akaiky ny Tam Matery nisy azy tamin'izay satria ny tenanay moa zany de piloten'ny taloha ny transport tout transport aviation de Madagascar de afaka manao an'izay tsika be da be zany ny taratasy ilaina vao afaka manidina ny avion ray de fanampin'ny resaka teknika de resaka administration amin'le firenena move mahafen'ny fepetra takin'le firenena le avion de ny administration plus technique de zay izy vao afaka exploitena zany na hoe trandrahana le aeroplanina zany raha ny zavatra misy teo amin'ity olana Boeing 777 ty zany inona no mety hoe fiarovantena ny Madagasikara raha tena mety ho andrangaranga an'izay sazy zay amin'ireo firenena mety hoe iray tendro amin'ny Iran ny firenena Amerikana zany amin'ny mahateknisiananao hoe fiarovantena ho an'ny Madagasikara ve miara-miasa amin'ny Iran de raha misy fiaraha-miasa zay de inona no ataontsika hoe misongadina amin'izay satria araka ny voalaza teo de manana sazy izy miaraka amin'zareo Amerikana tena hoe miankina amin'ny fanazavana zareo tanteraka io tena resaka plaidoirie mihitsy le izy zany no ataony ao anatin'io ny mahatsara azy de hoe io tsy eto Madagasikara mandeha ny fanadiadinan'io fa international ny fandehan'io noho izany zany tokony hoe hazava ho an'ny tsirairay zany le izy zay ny tena etsika de fanjakana malagasy zany zao de afaka manao tatitra hoe zay fanandroaka ministra fa ampy ve zay ary izy rery ve ny tompona andraikitra tamin'izay tsy maintsy misy sorona moa anatina fitondrana rehefa ohatr'ireny de izy aloha zany nitratra aloha zany zay mety tsy mivoaka tezitra koa ane le ministra tao anatin'le izy fa mety tsy maintsy hoe fa mba miala aloha inga ministra androany de mba ampilamindamina nyity raharaha ty miankina ny hoe manana fiara-miasa ve Madagasikara sy Iran misehatra anabakabaka satria mitatitra le izy tsinona nitako aloha de Turquie Airlines zao misy eto amintsika zay eo ny tena hitako de Air France
dia misy ny Air Mauritius dia misy ny Réunion ihany koa dia misy an'zareo Sudafy zay zao no hitako miodikodina eto amintsika eto fa mety hoe fisokatra ve tsy fantatro zany hoe mety aran'ny fanadihadiana ihany koa ve zany reo hoe fiaramanidina tonga eto Madagasikara raha tena hoe miroso ty fanadihadiana mahakasika ny Madagasikara aviation de Madagasikara ty tsy maintsy ka satria le sehatra international ny tena atahoran'ny olona ne tena resaka le resaka zareo le slamy mahery fihetsika any ny tena atahorany hoe sao de sanatria zany manao kamikazy ka ny passager ao anatin'le avion ray manontolo ny lasa ataontsika hoe hiaran'ilay fihetsika mety hoe de anehoana tsy fankatoavana mety hoe mpitondra any aminy na mpitondra ty amintsika ohatra de zany no atahorana zany fa azo lazaina ve amin'ny mahateknisiana anao hoe voafitaky Madagasikara amin'ity trangititra ny nambarany hoe ministra mpiany fitanterana zany ny voaniseho ty trangy ty ka zay ny ilana an'le fanadihadiana tsy maintsy misy sonira eny tsy maintsy misy sonira eny dia ao anatin'ireny sonira eny no ahitana hoe izavy nandray andraikitra tao anatin'ny tia ka na tonga ny lasa nanana immatriculation 5 Romeo ty zay any Madagasikara manokana le 5 Romeo iny raha tsika zao misy an'ireny hoe misy an'ireny atera 42 reny 5 Romeo Mike Charlie Juliette ao anatin'izy reny dia rehefa manao communication en l'air indray mandeha any manonona le 5 Romeo matetika fa tonga dia le farany iny fotsiny tononona hoe Charlie Juliette avany nosy be ohatra miditra amin'ity tango novembre moa ery akazo be tango novembre Victor eny akazo be eny filaza azy dia misy radio balise eny dia manaraka an'le misy fréquence ovaovain'izay raha manao IFR ny approche dia tonga tanteraka eo Ivato tango novembre dia mipita tango novembre Victor kaiky any Ivato dia milamina tsara ny fidinana eo zany dia misy communication en l'air foana iny ary communication en l'air iny fantatry zareo matanjaka be fireneny dehibe reo mahafantatra foana ka afaka menao an'iny fréquence iny misy antsika le hoe Herman tony afaka manana an'iny fréquence iny tsika dia fantatra hoe ay efa miala any ny avion ohatran'izao taloha tamin'izay mbola tena mpanamory dia misy an'le ohatran'ny karazana taliki walki reny dia nahatrany amin'ny fonenana misy anay raha dia mahatakatra reny dia tonga dia ay efa hiditra zao le avion commercial ay misy anjala élève pilote zany manao exercice ery amin'ny delta 6 ery delta 6 ery Pangabe na eny fionana manao exercice dia malaza tamin'izany manko ny hoe tsy azo dinana aloha zany manoloana an'io paleany avoloha io Papa One moa ny filaza azy dia interdiction de voler sur Papa One dia fananatranatra eo zany pilote somary manala vira aza manao exercice eny akaikikaiky eny nareo fa manahirana dia eny amin'le radio reny daholo le izy tena eny daholo le communication mihitsiny ny communication international aloha zany dia ny langue anglaise dia raha local izy dia ny frantsay dia raha reny avion lehibe reny zany zao dia communication anglaise satria zay nazahoana licence en télécommunication dia ny anglaise aloha dia zay vao ny langue zareo any fa ny sinoa moa zao nefa midomina be dia miditra ihany koa ny sinoa dikan'izay zany be da be mahafantatra an'iny avion iny zay ve le avion vao immatriculé say fa niodikodina nanao asa le avion raha tsy ao anatina fanadihadiana mihitsy zany tsy fantatritsika mahakasika an'le hoe fanaraha-maso ny seranam-piaramanidiny Madagasikara manokana zany raha reso zavatra nambaranao tereo tsy ny mety hoe nisy naharaka ihany fe zany reto mpanara-maso ny seranam-piaramanidiny Madagasikara reto fa mety hoe tsy samy teny raha ny fahitanao an'izay zavatra zay efa nipetraka teto Madagasikara ve le avion zay aloha zany tena satria raha information eniko aloha dia hoe tany Iran le izy nitratra fa tsy teto Madagasikara efa mipetraka teto Madagasikara ve le izy raha ohatra ka eny ny valiny
de fantatra tsika zany raha tsy ny valiny a de misy tsy mahafantatra kosa zany ny eto amintsika fa tsy voatery hoe tsy maintsy hoe atao hoe mahafantatra tsy terena ohatran'izay kosa aloha le izy ary ny ao anatin'ny tour de contrôle io a misy enregistrement raha eto amintsika de afaka mienao an'io daholo ny enregistrement n'io ao anatin'ny avion koa misy an'le hoe boîte noire iny a indrindrindra izy fa tsy mienjera de afaka trandrahana ny information rehetrarehetra ao anatin'iny misy information technique ao ny vitesse ny altitude ny descente ny misy an'le hoe amin'ny avion manko misy an'le hoe accélération V1 izay le filaza azy V1 V2 zany hoe rehefa orinan'io de tsy maintsy miainga le avion rehefa mihoatran'io hita ao anatin'ny teknika daholo zany hita ny communication ao anatin'le boîte noire zany hoe azo trandrahana raha efa tonga teto le avion de mahafantatra zany ny tompona andraikitra eto fa raha tsy tonga teto kosa le izy a tsy mahafantatra ny oloneto koa raha ny zavatra misy ihany koa de hoe toy ny ahoana zany ny hoe endriky Madagasikara ny aviation ACM manoloana n'ity zavatra ity raha ny fahitan'ireo matorady ra-parahoelina ny mifandraisan'ny sehatra iraisam-pirenena zany Madagasikara zany manana fanazavana atao ny atao Madagasikara ny ACM satria mbola veriko ihany fa misy ny association de transport aérien international io io le hoe IATA io de IATA moa le izy fa en français le izy na hoe International Air Transport Association de ao anatin'io tsika de manazava tsika 350 pays moa compagnie aérienne le izy amin'izao fotoan'izao 120 pays ny ao anatin'izany fa nisy diso kely le nilazaiko teo aloha de mila tena fanazavany teknika be zany le izy fa tsisy idirana politika mihitsy le izy fa tena teknika purement teknika de izay no mahatonga ny hoe voasazy ve tsika sa tsy voasazy tsika satria any Iran kosa aloha lavitra be kosa aloha zany a zareo koa zao mety mba tsika koa mba mety mampiasa manao mangalangalatra ohatr'izay ohatra na tena mangalatra fa tsy tazany ihany koa fa lavitra be zany ka tsy voatery hoe tsy maintsy tena hoe tompona andraikitra sika eto Madagasikara fa miankina amin'ny fanadihadiana ihany izy io inona raha le hoe sazy mety hatra ho an'ireo olona nandika an'izay lalàna zay eo amin'ny sehatry ny hoe aviation internationale mampanamory fiaramanidina teo ny sazy miatra amin'ireny aloha de tsy mahazo mandeha any amin'ilay firenena mpanasazy misy firenena maromaro de tena tsy mahazo droit-na visa mihitsy reny any amin'ireny firenena reny ary raha ohatra izy ka misisika niditra any de any izy mikatra any izy zany zay ny tena sazy le lasa personne physique le izy satria le firenena ao aorinan'ny fanadihadiana vao ny firenena manko personne morale zay vao afaka miditra amin'izay zay no zavatra mitranga aloha zany eto moa zany misy hoe tompon'andraikitra vao amin'ny Sénat mpanolo-tsaina any Sénat zany ny eto Madagasikara misy an'ireny indo-pakistanais reny ngamba ny fahitako azy de mila fanadihadiana fa zay ny eto amintsika fa ny international koa manana ny fanadihadiana manokana ka ao anatiny zany hoe tsy vitan'ny fanesorana teto Madagasikara fotsiny tamin'ny toerana sy ny andraikitra ny sany zany reny tompon'andraikitra ireny misy roa zany ny fantatra ofisialy hatreto hoe nalàna fa mety hoe reny olona ireny zany misy fiatraikany ve zany izy mivantana mihitsy no hiaran'izay sazy zay akoatran'ny fanambaranao teo manamafy azy zany fa le olona mihitsy ny aloha zany raha vao marina de reny tena interdit amina hoe territoire mihitsy izy mivantana fa rehefa mandeha le enquêten'izy io international de any vao mety ho tratra mety ho hafa tsy voatery mety ho tratra le firenena arakaraka ny hoe misy complicité de haut niveau ve le izy na hoe corruption de haut niveau ve le izy de aoriana ny fanadihadiana vao afaka miteny an'izay fa tsy melohan'ny fanadihadiana mihitsy raha ny zavatra misy ihany koa rehefa fotoana ny fampelizan-kevitra ny tena misy ty trango ty le vitsy ny candidat manana fahafahana mpiasa angidim-by
anisan'ny sarotro izy io raha nambarany mpisera ara-politika indray izy ity amin'ny teknisiana anao a manahoana ny fanomezana an'izany eto Madagasikara, fanomezana fahazon-dalana ho andreo angidim-by isidina tena misy ve zay resaka kolokolo zay sy ny hoe tsindry atao amin'ny tontolona hoe aviation eto Madagasikara? Misy manko ny fanofana aeroplanina dia misy hoe hofaina l'aéroplanina dia zay ihany, fa misy ihany koa hofaina l'aéroplanina sy le piloty dia tena mandritra amin'ny fotoana voafetra ohatrany hoe ray volana dia iny a fifanarahana fa tsy maintsy mahazo lalana iny eto amin'le firenena. Iny le idiran'le ACM iny sy ministère en transport hoe mahazo manao survol eto amin'ity atao anatin'ny territoire malagasy le avion a nofain'zareo mpanao politika mandritra ny ray volana anaovan'ny propagandy, tsy maintsy mahazo fankatoavana zany. Dia ohatran'izay ihany le teo matoa le avion tsy nipotehana en l'air, tsy nitifirina en l'air dia nahazo fankatoavana izy zany hipetraka aloha. Inona zany mety hoe fanatsarana atao amin'ity tolona fitanterana anabakabaka eto Madagasikara ty amin'izao? Efa tsara le izy fa io moa na ny baiboly arany hoe efa ela be ny baiboly nanao ny didy folo fa samy manao ny ataony ihany. Efa ela be no hoe aza mangalatra dia misy ihany ny mpangalatra, aza mijangajanga dia misy ihany mijangajanga, dia misy ny lalàna fa misy ihany mandika lalàna. Zany hoe mety hoe fanatsarana amin'ny lafininina zany tokony atao amin'ity, mety hoe fanaraha-maso ve satria aty zany zao a tany amin'ny tompona andraikitra ambony aloha ny voakasika tamin'le izy nitako fanazavana mantsy ny ministra dia namaly ny taty amin'ny aviation hoe tsy andraikitra irery izy io fa misy tompona andraikitra ambony. Ty zavatra ty zany mety hoe ahoana ihany koa no mety ahazo alay filoham-pirenena raha voakasika amin'izay Madagasikara, mety hoe ambarany mivantana ihany koa fa tsy hoe tompona andraikitra maromaro zany voasaringotra ao anatiny hoe andeha hifanazava eo amin'ny resaka aviation internationale. Itsika moa raha izay manko ny tena valiana mahitsy be dia izay fa tena politika tanteraka izay. Raha ohatrany hoe tian'le filoham-pirenena dia hoe tsy voasazy izy, raha tsy tian'le filoham-pirenena dia hoe ho voasazy izy, fa aleo miainga foana amin'ny fanadihadiana tena hoe enquête internationale amin'ny resaka aviation dia izay ihany mora kokoa mamaly ny tohiny. Misy miresaka hoe ny agoa mety ho voafafa, misy miresaka hoe tombontsoa firy zany ny olona mety tsy hanasa ao anatiny. Io base tuléaire io zao ohatra hoe orinasa amerikanina mitrandraka an'io ko io manao amboletra io zany raha ohatra ka raisina izy aty akilany moa hoe manambitamby izy aty andaniny indray amin'ny resaka tombontsoa. Be da be ny fomba azo hijerena azy fa tsy vetivety ohatran'izay le izy fa ny rariana dia hoe mba tsy hisy akony ho atsika vahoaka malagasy ka sanatria ny efa hanasa indray no lasa tsy hanasa. Zay ny tena irariana fa mba raha sanatria dia mba hoe ny lehibe zany mety hoe voasazana mifandaminy, zay mba fandriana fa tsy hisy akony aty amintsika vahoaka le izy. Nisan'ny tapitra tamin'ity faraparan'ny volana jolay ity ny fotoam-piasan'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanany Madagasikara Airlines fahitana Andriamatoa Ratoraparahoelina indray amin'ny teknisiana anao ihany tena navitan'ny asany ve ity tompona andraikitra ity zany zay napetraky ny fitondram-panjakana moa izy io isana zany hoe kompania mpitanterana anabakabaka eto Madagasikara zany? Ny bilan manko dia hoe firy ny flotte tany am-piangana dia firy ny flotte aty amin'ny efaran'ny activité-any dia izay ihany mamaritra azy hoe nahavita azy izy zany. Rehefa nitombo ny flotte dia nahavita azy izy. Rehefa ataontsika hoe nisan'ny accident na incident nitranga tao anatin'ilay compagnie Madagascar Airlines kely na tsy nisy mihitsiny dia mahay izy zany. Zay mifamaritana azy tena resaka bilan commercial, bilan technique dia bilan d'exploitation. Ny fahitako azy aloha Madagascar Airlines satria misy ny mpanamory eo zao dia zandrinay tamin'ny promotion misy vao nitondra ny tenanay tany Tamatave fa ny faran'ny taona teo
dia afa-po ny olona amin'ny akapobeany marina fa efa mampalahelo kely zany le service abord satria bonbon no zaraina sisa taloha tamin'ny era Madagasikara tena sakafo no zaraina raha miangety zao nakany tsika zao Tananarivo amin'ny aviation moa Tananarivo dia reny hitanareo soratra reny amin'le OACI misy an'le 3 lettres tango novembre Victor dia makany Majunga tsika na hoe MJN Majunga zao ohatra Mike Juliette Novembre dia eo amin'ny trajet io haiko tsara moa izy io satria 203 nautique nelanelany Tananarivo sy Majunga haiko tsenjery io ngambana nanako heure de vol betsaka indrindra sy atterrissage betsaka indrindra dia mba misy sakafo zany eny ty zany efa tena lasa bonbon sisa ny antony dia lesaka tena tsy mora m'exploiter avion ny avion au sol 10 perte io avion zany raha vao tsy manidina dia tonga io dia perte io fa io avion io mila mandeha foana nefa ny izy io koa mila ny atao hoe quantité an'ny olona zany hoe firy ny olona ao vao manomboka eo amin'ny 16 € ny rendement dia tsy mora m'exploiter avion satria za tao anatin'ny sehatra ary ny tena koa agent d'opération alohana pilote professionnel ny tena au vols instruments manana licence na PPIFR moa zany ny tenanay dia alohan'izay aloha agent d'opération fa hitako hoe mafy m'exploiter avion ary mahamafy azy misy nandray tsy mazava ihany koa ny zava-misy eto Madagasikara ary mampasarotra m'exploiter avion rehefa be da be ny compagnie aérienne ampiasain'ny fanjakana satria anisan'ny tena fiveloman'ny compagnie aérienne dia reny hoe manao avion taxi reny misy zao compagnie maromaro eto amintsika eto izay tsy ho tononoko ny anarany fa misy olona ao anatin'ny fitondrana manko ny tompony dia raha vao lasan'izy ireny daholo ny transport ohatrany hoe misy ministre manao déplacement dia les compagnies zao misy filoham-pirenena manao déplacement des compagnies zao misy membre de cabinet déplacé des compagnies zao misy membre en parlement des compagnies zao misy compagnie tena miantona mihitsy any misy compagnie tena tsy mahazo ataontsika hoe exploitation commerciale mihitsy fa anisan'ny tena mandeha aloha tamin'izany dia io resaka hoe evasanina io évacuation sanitaire manao relian'ny Madagasikara makany La Réunion Madagasikara makany Maurice dia io ny tena mandeha zay izy amin'ny akapobeany dia ho an'ny filohan'ny filakevim-pitatana Madagasikara Airlines zany dia itsika rehetra ihany izay manaraka an'ilay izy no afaka mamaly zany hoe raha flotte ronina ingany firy izy amin'izao fotoan'izao satria ny flotte ny tam ao anatiny io misy ateraka rano 2 ny tam ao anatiny io satria za atao anatiny tsara rehefa manao an'le centrage reny manko makeny amin'le tarmac zany dia le manodidina an'io avion izay efa tsy maintsy manana badge manokana vao tafiditra eny dia ny tenanay moa manana an'le badge afaka miditra hatrany amin'ny manolotra an'ilay fiche d'opération iny atolotra amin'ny vatana ny commandant de bord dia afaka mandehandeha amin'io tarmac io afaka mandehandeha amin'ny asekina manana badge spécial zay dia afaka mandeha eny zay no azo ilazana azy fa raha tamin'ny farantaona ohatra hoe tena saturé zao amin'ny place teny amin'ny Madagasikara Airlines dia hitako hoe raha fijery maimaika zany dia mety izy fa raha tena mitodika ny teo aloha hoe lery Madagasikara izay tena riarian'ny malagasy satria nanao vol international dia kely zany ty Madagasikara Airlines aty raha ny envergure ny vol ny jerena international dia maivany ty fa raha antsika eto toerana mety mavesatra ihany satria ihany koa mety ana tonga Madagasikara Airlines mety ho positive amin'ny bilan satria ny foanana daholo ny vols sociaux taloha tamin'ny andron'ny era Madagasikara manko tena ny fanjakana anisany nanao an'ireny hoe vols sociaux reny mety tsy mahita client fa tsy ray soroso 5 izy ohatrany hoe mandeha any Tsororo mandidy mandeha any Besalampy fa reny ny foanana daholo ny vols sociaux dia tokony vol azahoana tombony daholo zany satria efa fantatra efa misy étude le izy
étude commercial le izy de fantatra daholo zany fa ny anodinany tokony mahazo daholo hoe plus ny seuil na commercial daholo zany fa raha ohatra izy ka tena hoe mbola nisahana ny voly sociaux teto Madagasikara zay isorako be da be ny fintondrana rehetra ny fandimby tany aloha tany na vitan'io voly sociaux io fa tena mafy io mafy io satria mitourné à perte ny compagnie Air Madagasikara tamin'izany nefa tena niezaka na amin'ny fahafahapo ataoko hoe Madagasikara ray manontolo zay tena hoy zay hoe tena manala satroka tanteraka fa tena niezaka le compagnie tsy mora nanao an'io tamin'ny alalan'ny twin auteur izy taloha nanaovana azy. Teo amin'ny resaka sarandalana igny koa am'izao anisan'ny mampitarina ny olona ny sidina anatiny manao honony mety hoe amaritana an'izay Andriamatoa Radoraparawely. Raha mampanjifa aloha de lafo mihitsy satria makany Nosy be Tananarivo Fort Dauphin Tananarivo efa mitovitovy makamy Maurice any lafo aloha zany le izy ary io anisan'ny facteur anankiray tsy mahabe tourisme eto Madagasikara io alafin'io resaka frean'ny avion io tena izavo mahazo tombony ao anatin'io de tokony manena pourcentage avy atao amin'ny carburant ve matetika any amin'le firenena misy an'le carburant moro reny zany manao refioline ny avion na hoe manao replein fa aty amintsika lafo misy étude be da be zany anaovana izy io mba ampamaivamaivana an'le coût commercialny fa ny zava misy aloha ny mpanjifa de lafo indray moa zany resaka le hoe stratégie commerciale le hoe androany any te anidina de androany any mividy billet na rapitso any te anidina de mividy billet satria indray tena resaka commercial maneran-tany iny zany hoe maika le olona zany de efa tsy manapidiny intsony de somary kapohana lafolafo iny aloha zany ny commercial iny tsisy idirana teknika iny fa raha ohatra ny hoe aty amin'ny 4 mois aloha tsika nefa manao réservation de moramora izy amin'izay reny resaka fandamina ndray zany. Andriamatoa Radoraparawely amin'ny mahabe ny tanàna ny commune Pitatafika anao ndray no iresana eto hoe manamonina amin'izao fotoan'izao tao anatin'ny fotoam-piasana efa lavalava ihany ianao monda maromaro manahoana ny fihetrehana an'ity enim-bolana voalohany tamin'ny fotoam-piasana fahatelo sa faefatra ho anao ty ao anatin'izay manahoana ny resaka fitantanam-bola ihany koa sy ny fiarahana miasa amin'ireo mpiara-monina antoka mitodika resaka commune ndray tsika ity tao anatin'izay enim-bolan'izay satria nandray fahefana moa zany tamin'ny volana febroary 4e mandat zany ity zao fa 20 taona ny tantanana ny commune dia azo lazaina hoe tsotra de mora zany mora le mitantana azy aloha zany tamin'iny enim-bolana iny satria tonga ny subvention avy amin'ny fanjakana 30 millions d'ariary zany isa-taona nomenan'ny commune mariako aloha fa mihoatra an'izay ny karaman'ny commune Pitatafika isam-bolana fa efa manampy zay de misy ihany koa ny fanatsarana ny oentina de misy ihany koa ny fatokisan'ny olona satria mbola hafa koa le olom-bofidy aloha no mitondra commune no le hoe olona petraka tsy mitovy iny ohatrany momba anay manokana zao tamin'ity 4e mandat ity de 49 bureaux de vote sur 49 bureaux de vote no nahalan'ny tenanay teny amin'ny commune Pitatafika Atsimondrano de hita mihitsy hoe mitombo le olona manampy de misy hetsika zao satria mifanabeazana foana ny anay ny voalohany de moramora miantso an'le olona de fasana taratasy de arahana kely telefona ny sasany dia tonga manatitra vola ao amin'ny commune de iny le resaka mangarara zay manatitra vola ao mena quittance sy omena fisaorana de hitako hoe mahafinaritra zany teo moko misy formation nomen'ny INDDL tamin'ity teo koa ny GIZ zareo coopération allemande de manamafy ny fahay ao koa ny SRB moa zany zareo amin'ny ministère ny économie et finance de manamafy ny fahay moa zany de mba afaka miady hevitra malalaka anisan'ny nafinaritra tamin'ity enim-bolana voalohany ty eo koa le IPAM na le hoe ivim-panatsariana Tananarivo sy manodidina ny tenako moa zany no teo aloha no PCA n'izy io na président conseil d'administration
nandritry ny efa taona de tapitra amin'ny mandat de efa tapitra amin'ny mandat de mipetraka tsara de zao ndray lasa premier vice président ny PAM ny tenanay de miara-miasa tanteraka izay commune valo amby telopolo tena misy ambiance mihitsiny tamin'ity kosa aloha miavaka be tsy mitovy tamin'le troisième mandat fa ny maire tamin'ity quatrième mandat ity na toko hoe maire ny grande ville ary izay mikambana ao anatin'le association des maires de grande ville de Madagascar de tena misy tady dokanga mifandray tsara ny olana ohatra hoe zareo manana olana amin'ny resaka jirama zay ndray tsy manana olana amin'ny maha commune rurale anay amin'ny jirama fa ny anay le resaka impôt foncier sur les propriétés bâties zay alain'ny fanjakana io ny olanay zareo ndray tsy manana olana ndray amin'ny FPP io ny commune urbaine fa mahafinaritra azy io de samy mba mamany azy eo zany na mba mifanolonolotra hevitra eo de mahita astuce hitondrana azy de mahafinaritra be le ao anatina firalahiana tanteraka no hoe samy mba te hitondra ny anjara brikiny avy mba ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny malagasy. Izay resaka hihitra zay nandeha be ny resaka ho alain'ny fanjakana foibe izy io anisan'ny fidiram-bola goavana ho an'ny commune zany manahoana ny mety hoe fiatraikany ho an'ny commune Pitatafika zany tena hoe misy zavatra zay araka ny lazaiko teo de ny commune Pitatafika voasokajy ao anatin'ny commune ambanivohitra commune rurale de manana olana zany amin'izy io satria nary zareo anatin'ny direction générale ny impôt ary de mbola hita mihitsy tsy mirindra ny endry zareo mihitsy ary tsy mirindra raha ny tena izy hoe manomboka amin'ny hetra 2025 ny takiny 2023 raha tsisy finiavany eny amin'ny centre fiscal ny 2024 raha tsisy finiavany zay nanao échange zao entre anay samy maire de misy zao commune urbaine efa mitaka ny 2024 efa mitaka satria tsy afaka miodina le commune de le mitaka ve no voasazy sa le tsy mitaka no voasazy ohatranay zao efa nandefa n'le avidina position tany amin'ny centre fiscal de tazomitra zareo an'le izy tsy misy valiny hoe azo takina na tsy azo takina zareo samy zareo ary aloha tsy mifankahazo tsara zany hoe zareo samy zareo zany mila mivory tsara hoe inona marina moa zany tena tiatsika ho atao ty le 2025 mankany amin'ny 2026 ve no takitsika manomboka eo no raisitsika fanjakana sa le 2024 2023 koa efa takitsika zareo koa raha tsy mahafantatra entrany zareo tsy mipaso ny communication de lasa sakana le izy amin'ny fampandrosoana raha zao no mitoy ho an'ny commune rurale fa ny commune urbaine araka nambaraka toetselotetsy de faly be daholo ny commune urbaine fa mety be amin'ny zareo ny io fa ho an'ny commune rurale misofra misy commune rurale ne tsy manana fidiram-bola amin'ny ankapobeny afa tsy ho impôt io misy commune tsy manana tseny misy commune tsy manana carrière io impôt io zany sady andoavan'ny karama no entin'ny ampidonana an'le commune nefa akatso le izy amin'izao fotoan'izao hoe mbola miandry aloha ka le vavaminana moa tsy maintsy mihinana isan'andro san'andro de miandry mandra-paharoviana de fa maninona miandry zay ny tenaiko hoe mila aingakaingana zany zareo amin'io mba ahafahana tena miodina raha nyresaka taminao anatin'le note d'instruction de hoe azo takina ny hetra 2024 midina 2024 2023 2022 de maninona raha ny tsy soniavana le 2024 maninona no ampifilafilahina be le izy nefany aina commune neny ao anatin'io na tiana na tsy tiana rehefa mifamila filoatrin'io de voatery tsy maintsy makany amin'ny compression ana personnel ny commune any ambany vohatra androka piasa ve de ho tombotsoan'iza zay de iza ny voakidikitika ao anatiny moa le be ny tanàna voafidy rery sa mety mipakatra any amin'ny ambara tonga mpanjakana rehetra misy eto Madagasikara de iza ny tena mahazo tombotsoa amin'izay mila vahana malaky zany io mba hirindra tsara le fiainan'ny fiarahamonina ho an'ny eny ambanivohitra mbola averiko any ny eny ambanivohitra manana olana fa tsy nety andrenivohitra Andriamato Radoraparavelona be ny tanàna Pitatafika tao anatin'ny fotoam-piasana efatra no alovanao tsy nitovy firehana tamin'ny fitondrana ianao inona le tsy ambaratelony azonanao hoe le hoe afaka nantanteraka asa malalaka mandroso zany commune Pitatafika zany raha amin'ny commune ao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano inona le azo lazaina fahombiazana ho anao tao anatin'izay miara-miasa mpitondra ve sa hoe mandresy lahatra mety hoe tony ahoana zany misaotranao aloha zany nahita hoe mandroso le commune Pitatafika fa fakahirezana lehibe zany ho anay
raha firehana politika moa zany dia tsy mitovy tamin'ny fitondrana nisy teo mifandimby. Le politiciana natao aniriny iny, fa le tena hoe fahaizana miserasera ny zava-dehibe. Anisan'ny hitako hoe tombony aloha zany a ananany tenanay dia hoe raha mpianatra Saint Michel Parabe a dia mandra-piarako tao amin'ny Saint Michel chef de classe foana. Dia avy eo a tany amin'ny sekolony dimbiasako indray a, sekolony idirako indray a, dia chef de classe foana. Nanao école d'aviation tety amin'ny Ivato teo amin'ny ENEAM. Dia misy olona manana maîtrise en mathématique amin'ny promotion anay, misy tamin'izany lieutenant nanao convertir taty amin'ny aviation civile izy avy any amin'ny aviation militaire. Dia izay zandriny zay bac sortant série C dia mbola zay ihany ny chef de classe. Dia tao amin'ny centre culturel américain koa chef de classe foana. Dia ohatrany efa nanana formation à l'état mihitsy aloha zay mba tombony. Tena azoko mihitsy sahako teny hoe raha samy mpitondra ity afotony ohatranay a, anisany nanana tombon-dahany betsaka ny tenanay satria efa nanana an'izany hoe formation à l'état zany a, chef de classe foana nandritra amin'ny parcours nesana. Ny anarana moa zany dia anisan'ny tombony zay le fahaizana mandresy lahatra, tsy manakina fao be satria ny mpitondra rehetra samy manana défaut-any daholo, tsisy mpitondra tonga lafatra zany, fa zay tena mba mijery vahoaka aloha mba hitan'ny vahoaka ihany koa zay, dia miezaka mandresy lahatra mpitondra ao anatiny. Saingy misy a ny mpitondra tonga dia manakatom-baravarana, misy miteny hoe ampabe maso a, ary fantatry ny olona angamba ty resahako ty hoe rehefa tsy loko mitovy aminay dia aza mba midikity zany mibiraona ihany. Dia mipetraka zany ny tenako, tonga izy dia manity varavarana amina micro izy samy teny an'izany, dia mifanontaniana mipetraka hoe moa hoe volan'ny antoko le kirakirainao sa volam-panjakana? Dia raha volam-panjakana kosa le izy a dia alao mba ho an'ny rehetrarehetra zany. Misy ny SIAD tantanan'ny député, zay tsy miady varotra amin'ny SIAD, rehefa omeny zay dia misaotra, rehefa tsy omeny zay nisy fotoana hoe jiro anankidimy napetrany tena Ampitatafika dia nanao banderole angizabetra zareo, dia ny tenako mihitsy nampanala an'ilay banderole hoe aleo le tsy mahatsy ny police communale ndao teo banderole io a, zay tamin'izany andro zany nanontany any député tamin'izany andro zany hoe fa maninona ny andana ilay izy teo za nareo hoe tsy menatra e, valeurana 2 millions d'ariary no omenareo amin'ny commune Ampitatafika dia anaovanareo tamtam communication be ohatran'io, alao hiala fa tsy mety io raha ety aminay e. Ohatr'izay le ohatrany hoe resaka mangarara ihany koa anatiny, mitaiza aloha zany ny olona hoe 8 heures de travail par jour tsika, dia misy pointage ao zao numérique ao amin'ny commune Ampitatafika, dia fa tsy afaka anaovana trissage io. Dia anisan'ny mameno ihany koa lay ataontsika hoe vokatra na lay production, satria teo aloha teo ny sasany miditra amin'ny valo sasany, ny sasany miditra amin'ny folo sasany, dia mirava nefa amin'ny telo sasany, dia mba mody mirava kely amin'ny efatra zany mba taraikiraiky eo zany, fa tsy mahafena an'le 8 heures ka, le 8 heures. Ary ny teneko ny mpiasan'ny commune hoe lalàna dia milaza mihitsy ny ao anatin'ny code de travail fa 3 retard successif mérite licenciement. Dia mena seritsika aloha anaovana an'le hoe adaptation amin'le ora fidirana, atsao le amin'ny 7, dia napetraka le pointage de numérique, dia efa mahafinaritra aloha zany zao fa tonga alohan'ny amin'ny 7:10 daholo ny ankamaroan'ny mpiasan'ny commune, dia tonga dia efa miasa. Dia anisan'ny sehatra anankiray io zay a azo ilazaina hoe tsara tatana le commune zany a amin'izay sehatra zay aloha. Eo koa moa le resaka mangarahara ady amin'ny kolikoly a, dia mahafinaritra mahafinaritra amin'ny ankapobeny fa manahirana anay ary amin'izao fotoana izao dia lasa misy commune amin'ny sehatra ny fampianarana manodidina anay eo tena lasa ty aminahitra zao no mitambezo, dia mavesatra be ho an'ny commune le izy a, kanefa mba misy zanakay ao Ampitatafika ihany mianatra any amin'izareo. Azo lazaina zany hoe mety ray ampahavalon'ny mpianatra ao mponina Ampitatafika dia voatery zay a
mba manaoko zay kely vitanay amin'ny sehatra ny fampianarana zay ny zava-misy fa ny tena fanindrinay de hoe mba tsy asiana tombo-siala amin'ny fitantanana zao fa be da be mifanotofana tany mandeha ry amin'le ny vato eny mandeha eny amin'ny bypassy de zay mba manana an'le hoe plan d'urbanisme détaillé mba mangataka amin'ny fanjakana zay ampitiavana be hoe mba sokafy amin'izay le resaka suspension na remblé amin'ny périphérie Antananarivo satria mitsokana hoe mpamatsy voly mitsoka mpampiasa voly de avy eo hoe iteny aminay anerinany hoe lasa tsy nandroso le ampita-tafika ako zay saka-tsakanana de mazava azy rehefa sakanana zay de tsisy vokatra zany hiaran'ny faninjehana eny ve nareo tompona ndraiky mpanjakanton zany olombofidi nareo fa hiaran'ny faninjehana any amin'ny firena politika misy ve rehefa le fotoana ohatran'ireny hoe radora-paravelona mivadibadika miara-maka sary amin'reto olonreto matetika rehefa lanona-mpanjakana de misy sarisary miparitaka any ao nreto kravaty miloko natoko afy reto miaraka aminao ny asan'ny be ny tanàna ane anankitelo hoe administration développement de politique zay ihany ny asan'ny be ny tanàna de ato amin'ny politika ny politika tsy ambonin'ny administration rehefa maka sary zany miaraka amin'ny mpitondra fanjakana de amin'ny administration le izy avandray manko raha ohatrany hoe makany amina ataontsika hoe siège politique ana olona couleur zany de zay izy nefa tena hoe tena mamadika an'le antoko misy ny tena mihitsiny fa raha ty amin'ny administration ohatrany hoe mitokana de misy mpitondra tsy mitovy loko isan-karazany eo de maka sary eo satria ny administration fa raha ohatrany hoe andeha ohatrany hoe ny anay zao any quartier général anay ry ampandrana de raha misy mandeha makany aminay zany de fa hita hoe mivadika loko izy zany na zay ke ohatrany hoe makany amin'zareo any amin'ny quartier général an'zareo de zay izy natao hoe mivadika loko fa raha maka sary itsero indray tena fahatserovana mahafinaritra reny ary zay ny tenako hoe ty promotion ana maire ty zao ty 4e mandat moa zany le izy ho anay tena mahafinaritra tena mahafinaritra tsiditra betsaka fa zay 38 commune reo zany fifandraisanay zany amin'ny commune manodidina commune urbaine Antananarivo tena praitapo tena mahafinaritra tena tsara tsara de engany le ambiance ito tsara ohatr' zao ary zay keo mitovy misamy marary anay tsirairay avy de mitovy de tena hoe mahafinaritra tena tsara zao promotion zao ny fanenjehana manokana le fanontanianao teo amin'ny resaka hoe loko politika raha tao anatin'ity 4e mandat ty aloha tsisy nanenjika kosa ny manoka baravarana raha nefa manomboka mebetsaka efa ho avy koa moa fividianana sénateur de efa manomboka koa mitambitamby reny keo zao tokony mbola intsy any hoe aza sina hoe miahanay be ny tanàna ny sénateur fa tsy de hitako koa aloha zay tena mba fiahin'ny sénateur anay fa atao mangarara kosa ny resaka fa mba hoe angalana toerana fotsiny ngamba le izy fa mba tokony tena mba misy miaza zany zay mba tena fanindrinay Andriamatoa Radora-Paravelona be ny tanàna Napita-Tafika mpanamory fiaramanidina teo aloha taprazady ny fotoanantsika nafana resaka androany inona no azonao amtina nareo voalaza teto ary fotoana ihany koa zao hitondrana afatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana amin'ny sehatra ny aviation ny aviation tsy azo hoe anaovana kitranotrano ary tsy azo anaovana laingalainga izy io raha sanatrika misy ny mpandainga fa io sehatra international de misy fikambanany international manara-maso an'io akaiky de engany eny fanadiadiana mba tsy isako ny ratsy aty amintsika ka firenena malagasy ka sanatria hoe misy ataontsika hoe fanakatonana ny reto ny akoa moa zany ny tena tahorana ao anatiny manala sala ihany sala amin'ny tsy ambony tsy ambany any koa no misy an'zareo satria reo vahiny reo mampiseho amintsika izy ndraindray fa tena mikajy ny tontolo iainana zany hoe le impact environnemental tena mba sarotiny io izy zany fa misy sehatra koa izy na efa mitaraina raha ny vahoaka fa tsy mety de misisika ihany izy satria misy tombotsoany be tabe ao anatiny ao tsy mikipy ngambitsika fa mahafantatra ny zava-misy eto Madagasikara
fa rehefa te lalao izy de raha vao misy am'ireny construction illicite reny raha vao tsy mety alamina de alao tsy ataontsika le fefilo lalao izy zany e tena lalaovantsika satria firenena mahantra de tena lalaoviny mihitsy tsika fa tsika tsy mikipy ao anatiny. Raha fandriana de hoe engany hoe angarara foana amin'ny vahoaka e mikasika an'le triple C iny de inona moa ny akon'le izy raha ho an'ny tatsaha eny aminay eny zao tsy manana kory zareo passeport de inona moa ny akon'iny tsy izay nefa nitondrana azy fa misehatra international kosa nitondrana azy mba tsy tafiditra ao anatin'iny zany ny akon'ny ratsy